Samy ny teny ny fahafapony tamin'ny famoahana niny tetiandro mpifidianana iny ny akamaroan'ireo filohan'ny ligue-paritra tonga nanatrika ity assemblée générale extraordinaire ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ity ho azy ireo dia tokony farana amin'izay ny krizy manakana ny fandrosoan'ny baolina kitra mety ny nanaovana ny daty ny 4 aogositra anaovana ny fifidianana. Tetiandro moa zany ny natao dia ny hoe tokony vita alohan'ny voalohan'ny volana septambra fotsiny ny fifidianana rehetra hatramin'ny recours raha sanatria misy recours dia tsy maintsy vita alohan'ny volana premier septambra zany zay daty farany namen'ny FIFA ho anaovana an'izay fifidianana sy amoahana an'izay valan'izay ka mety amin'ny ligue le izy amin'ny ankapobeny isika rehetra koa efa dodona dia ny validen'ny ligue zato isanjato san'izay sosikevitra namen'ny comité de normalisation zay. Inona nandrasanareo zany ao anatin'ny fifidianana? Ao anatin'ny fifidianana dia mba hoe olona mitsinjo tokoa ny baolina kitra ary olona ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra olona mahafantatra ary maharary naharary tamin'ny ao anatin'ny hoe fitantanana ny baolina kitra zay ny tokony olona afaka hitondra an'io mahafantatra ny zavatra rehetra nisy zany eto amin'ny firenena. Raha fahitana ilay tetiandro aloha dia mety tsara ilay tetiandro satria mipetrapetraka tsara daholo zany na ny fotoana na ny daty anaovana azy zany dia vitantsika fa 4 ny volana aogositra zany aterana ny fifidianana voalohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra ary manomboka androany zany 12 ny volana jona ny appel aux candidature zany azo lazaina fa mety aminay président-na ligue le izy mba hialana ny 10 sy ny zavanisy teo aloha zany dia ny tombontso ambony baolina kitra malagasy tokoa ny tapahana androany.